mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe isika amin'n'dian'io ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbany fitantanana sy ny fiarovana hatrany tsara toy ihany koa raha manokana fotoana ianao entina hiderahana sy hankasitrahana azy. Ilay anderantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fitantananao sy ny fiarovanao anay ho any amin'iza moa izay ratsy eo aminao ka dia kasitrahanay feno izay rehetra ataonao sy mbola ho ataonao amin'ny fiainanay. Kehitrina indray ny teninao izay dia mangataka fahamelahana avy aminao ka aoka ny fahasoavanao ndrakotra anay sy mahafandraisanay ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe ny kitany maraina ny fanavaozana ara-pivavahana. Faly tamin'ny tenin'Andriamanitra ireo mpanavao fivavahana tsirairay. Faly izy ireo tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tiany ny lalany. Iray amin'ireo fahamarinana fototra manan-danja indrindra amin'ny fanavaozana ara-pivavahana ny fifaliana ny entin'ny fandinihana ny soratra masina. Tsy asa mahasaratra sekory ny fandinihana ny Baiboly. Tsy fandalandalana akory io ho fitadiavam-pamonjena ilay izy fa zavatra hafa mihitsy. Tsy fitakiana enjana ihany koa fa fahafinaretana. Raha nandinika ny soratra masina izy ireo dia novan'ny herin'ny fanahy masina. Ny toetra mampanahy ny Wycliffe ohatra dia vavolombelon'ny herin'ny soratra masina manabe sy manova. Ny Baiboly no nahatonga azy arak'izay maha izy azy. Ny fiezahany hamikitra an'ireo fahamarinana lehibe tao amin'ny fanambarana dia nanome hery vaovao sy tanjaka ny fahaizany rehetra. Nanitatra ny sainy izany, nampaharitra azy ary namatotra ny fahaizany mandanjalanja mihitsy. Ny fianarana ny Baiboly dia hanandratra ny eritreritra rehetra, ny faniriana rehetra, ny fihetseham-po rehetra mihoatra noho ny fianarana hafa atao mihitsy azy. Mampitoetra tsara ny fikasana izany, manome faharetana, herim-po sy fiafiana ihany koa, manamboatra ny toetra ary manamasina ny fanahy. Ny fianarana ny soratra masina ampahazotoana sy ampanajana dia hitondra ny sain'ny mpianatra ifandray mivatana amin'ilay saina tsy voafetraka hanome olona ho an'izao tontolo izao, manana saina miha-matanjaka sy miasa bebe tokoa hatrany ary foto-kevitra ambony kokoa hatrany mihoatra an'izay tsy mbola hita vokatry ny fitaizana izay havanana indrindra natolotry ny hevitsain'olombelona. Nameny ny fon'ireo mpanavao ny fivavahana kristiana tanteraka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fifaliana ny amin'ny famonjena ao amin'ny Kristy ka tsy hain'izy ireo ny tsy hizaran'izany. Nandany ny fiainany tamin'ny fandikana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny anglisy ohatra i John Wycliffe. Saiko ianao hijery ny tantarany fa tena zava-dehibe tokoa ny mahalala azy ireny sy ny zavatra rehetra ninony sy nataony. Nanova azy tamin'ny alalan'ny teny i Kristy velona ary ny fitiavan'ny Kristy nandrisika azy izara izay voarainy tamin'ny hafa. Talohan'ny Wycliffe dia vitsy ny andiny soratra masina nisy tamin'ny teny anglisy, na dia maty talohan'ny nahatraran'ny Roma aza izy dia nofongarin'ny fitondrana papaly ny nofony ka nidorana mihitsy dia natsipy teny amin'ny renirano ny laveniny. Saingy tahaka ny nanam-paharehan'ny ranon'ireo lavenin'ireo no nielezan'ny tenin'Andriamanitra. Ilay ranonaina lavitra vokatry ny asa izay nataony, izany fomba izany nampiasain'Andriamanitra azy. Ilay kitany marain'ny fanavaozana ara-pivavahana. Ankehitriny dia ianao koa fantaro fa manana anjara eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'ny tontolo misy anao, na amin'ny fianakaviana na eo amin'ny faritra misy anao. Ny riana dia ho kitan'ny fahazavana sy ny fahamarinana ny isika eo amin'ny tontolo ametrahan'i Jesosy antsika. Amen. Iranay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izahay mba ho ataonao mpanompo matoky ny tsirairay avy aminay ka tsy hatahotra rehefa hizaka sy hizara ny teninao fa atoky ny amin'ny
hery rehetra izay omenao anay, aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.